Falomeravantsika tsiraiavy indray a satria izao fotoana maraina izao amin'ity andro talata ity sotran'Andriamanitra isika izay mbola mandrotraka ny fahasoavany amintsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Ny tompo-panjakanay mbola velom-pisaorana anao izahay fa tratrizao maraina izao indray. Misaotra Tompo ny amin'ny fitantananao sy ny fitsimbinanao anay ary ihany koa ny amin'ny famindramponao lehibe sady mahagaga. Mangataka aminao izahay mba amela ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ary koa anaiky andray ireo izay etaetaponay arotsaka eo aminay ianao. Tompo meteza amboly zavatsoa am-ponay anazava ny teninao araka ny sitraponao ary koa ny mehery mba hitsiriany fanantenana mandrakariva amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe ny mpanjaka ao amin'ny fahatsarany. Alaina amin'ny Apokalipsy 1:7 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Indro izy avy amin'ny rahona ary maso rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy. Amen. Firifiry moa ireo tsy nikatsaka famonjena ho an'ny fanahiny no hitaraina ampangidiana hoe ilaza manao hoe lasa ny fararano tapitra ny taom-piotazana nefa tsy voavonjy isika. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana farany tantarany tany isika ankehitriny. Tanteraka faingana ny faminaniana, mielina ny androm-pahasoavana, tsy manam-potoana na kely aza ho laniana foana isika. Aoka tsy ho hita matory isika eo am-piambenana. Aoka tsy hiteny am-pona amin'ny asany hoe maritra ela ny Tompo. Aoka hanakohako amin'ny teny fampitandremana entitra ny afatry ny fiverenan'i Kristy tsy ho ela. Andeha ho resentsika lahatra, lehilahy sy ny vehivavy, naiza mba hibebaka sy handositra ny fahatezerana ho azy. Aoka ho foazitsika mandrakariva izy ireo mba hiomana faingana fa tsy fantatsika velively manko izay mianjaitsika. Ahita vokatra ny mpiasa naiza anambaran'izy ireo ny fahamarinan'ny Baiboly izay noadinoana. Ahita olona hanaiky ny fahamarinana sy hanokana ny fiainany hamaboana fanahy ho an'i Kristy manko izy ireo. Tsy ho ela tokoa dia ho avy ny Tompo ary mila mivonona eo aminy izao sy anao sy ny ho vita fihavanana aminy. Aoka isika ho tapa-kevitra hanao izay rehetra azo atao hampitana ny fahazavana manodidina antsika amin'ny fiarahamonina, ny amin'ny isan-tokantrano, amin'ny fianakaviana. Aoka tsy alahelo fo na ho faly ary aoka azontsika eo anoloana hatrany i Jesosy Kristy. Indray ho be voninahitra manao ahoana re zany ahita azy zany sy ny hoe azo an'ilay teny hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Efa ela manko ny andasantsika an'izany. Saingy tsy tokony hihena ny fanantenantsika raha mba azontsika atao ny ahita ny mpanjaka ao amin'ny fahatsarany dia ho tahina mandrakizay isika. Tô terem-panahy aho hika mafy manao hoe hody isika amin'ilay fotoana lehibe hamaranana ny asa dia hiatrika zavatra tsarotra maro izay tsy ahitam-baolana isika. Sasy anao ao anatin'izany. Saingy aoka tsy ho adinoana izao teny izao. Miasa ireo hery telo lehibe ny lanitra ary Andriamanitra no mifeny toe-javatra rehetra ary hatanteraka ny teny fikasana eo amintsika mpanompony izy. Avy amin'izao tontolo izao no hanangonana vahoaka izay hanompo azy amin'ny fahamarinana ary isika tsirairay avy izao dia irina indrindra mba tsy hisy ho latsaka andaharana. Amen. Renay masina tsara indrindra mbola misaotra anao mandrakariva izahay izay mampatsiahy anay mandrakariva fa efa aty amin'ny tantaran'ny farany tany izahay. Mila tokony efa vonona ary koa aoka ny fandehanan'ny andro any ampitombo ny fanantenanay mandrakariva ny amin'ny fiverenanao tsy ho ela ny amin'ny rahony lanitra. Ka hitombony fifaliana satria ianao efa
nitondra fandresenao anay ary anatanteraka ny teny fikasanao eo aminay tsirairay avy izao. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Sarviaro